tsy ankijanona tantara nosoratany Rado Luc Basco, totosainy tsiky fiononana, sofaniry, ponina, nofy, faly ary Christophe Rabearmanana no anome aina ny tantara, mandray feo sy mandrindra ara-teknika mamiasina. Yary ainganao e. Yary aingana ianao fa loso ty e. Yary aingana. Fa misy inona ry solofo a, ino ty mahasepitsepitra anao e? Zange mbola mikarakara sakafo atao an-dakozia e. Vialao any zany e. Tsy ana-potoana hinanana zany akory tsika sy ianao. Tonga dia maka kitapo babena roa dia samy mampiditra an'izay zavatra sy akanjo tokony ilaintsika dia lasa. Fa ahoana e? Maninona raha zavaina tsara fa tsy mikoropadropaka eran'ny trano eo fotsiny tianao? Mbola ho azavaiko aminao ihany ka. Eny, andraso aloha ary. Reto ny kitapo aloha, ty zany ianao dia tiany anahy. Tena enjana be fa mifongatra ny lasantsika rehetra e. Ary nisy olona tsy maty tamin'ireny opération rehetra ireny a. Zany ve? Efa 10 taona lasana e zany e. Zay, vita daholo reto. Efa misy akanjonao ny ao a, dia izay fitaovana mety ilaina. Ny vola? Aingana fa iny le olona fa tamy e. Aiza! Iny manao akanjo mainty manatona makaty iny e. Manao satroka mainty dia akanjo mainty lava. Ary tsy mety hita mihitsy ny endriny a. Sady lava be izy zany. Andao aingana fa maty ny hoatsika. Tantelo zao efa tratrany. Tsy natohatra azy. Dia aiza ny lalany e? Andao aty amin'ny varavarana ambadika aty e. Malaky ianao. Eny e. Soa ihantsika fa tafiala mialoha tao fa raha tsy zany dia asa ngamba. Tantarao tsara amin'izay aloha ny zava-mitranga e. Ianao ty tena matahotra mafy mihitsy. Hafa ianao taloha tsy mba taitaitro zany. Tadidiny moa le za hoe saika ho any amin'ny tantely. Le hoe hiresaka azy an'le trano ve? Ie, dia niantso azy aloha. Tena maro tsara izy. Fa avy eo ny dala ohatra ny hafahafa zany. Ohatra ny hoe matahotra. Zany? Dia avy eo moa le ry ny teny hoe andraso aloha fa mbola misy zavatra tsy milamina fa tongava fotsiny lahy rehefa ho avy. Dia nakany ihany ianao? Nakany ihany aho. Teo ambava ady aho dia efa nahian'olona ny ady. Korontany zany a. Nitsorihako teo amin'ny fitaratry ny varavarakely rehefa tena miady. Eritrereto hoe iny tantely iny. Eny e. Tsy mahay miady no mitsika izy saingingeza bokona be ary lava ranjanana. Fa tena tsy nahovoka mihitsy e. Vofoana. Nampiasa seza, tavoangy fa tena tsy resiny e. Sady le bandy mamely tsy akijanona. Totondro daka. Stila mbola tsy fahitako mihitsy aneo azany e. Dia tsy nampianao ve izy tamin'izany? Efa saika nampy fa inona ho ianao? Ka iny bandy mpiandry ny tanàna ny tantely a mitsitra eo akaiky ny varavarana io. Efa maty miosony raha. Tena lasa natahotra. Dia inona nataonao? Niantso polisy aho. Zany eritreritra hoe mbola ho tratranay teo le ry fa tsy hita intsony e. Dia maty ve tantely? Tsy maty teny eo ny dala fa afaka nyresaka. Nampiseho sary azy olo le olona namono. Dia nanontany hoe aiza. Fa tsy namaly mihitsy aho ny dala. Dia avy eo ny olona io nampiseho sary ny olona mitafiantsika farany. 10 taona lasa izay. Tadidiko iny e. Ino ny tsika tamin'izay? 7 ka. Ay tokoa moa. Fa i Bruno kely le voatifitra. Aiana izy a. Rofo daholo fotsiny dia andao andeha. Fa tsy maintsy nyvonoina koa ve zany le ramatoa? Inona no lalalahy amin'izany e? Ohatrany lanamono an'le rangavatiny ihany io. Ka izy nanohatra. Ny ahy zany nisy antony.
ka ny akonge nisy antony e nahita ny endriko sy tsy akamako itsy izy Ndao rangahy efa tareto a. Feno ve saky ny lasta tely a. Ndao andeha zany. Andao le serbera kely velomy ny fiara ry ary tonga dia afatraro aoriana daholo no kitapo misy voly dia ny fiadiana ataovy ambany seza mba jejojejo a Tero kiry chérie ataovy amin'ilay mahafaty mihitsy. ohatrany ary ilay nazakazaka teo boy kely sendra nandalo le siny aza dia taitra ho afa mbola maty amin'izany iny azoko tsara nge zany dia olona nahita ny zava-nisy tamin'ireny zany namono ny tantely izany angamba fa ny azoko antoka aloha tena olona mafy be lery tsy mitsy any zany ry ary dia hay mbola nampiny hoe torona reny ray izao tena valifaty izany dia inona izany ny atory solofo aleo aloha iantsony lanto sy lalay nampahafantatra n'izao zava-misy zao ty aloha raisy mifanday fa sady mitondry aiza ry ataovy main libre allo lanto iary ihany Iary ahoana ky efa endreny vaovao ka izany ary bainina ahoana ry tia kay koa ianao ianyle tsy fa vaovao inona le ty nisy namono le ty tatiny nisy namono tao an-tranony tao izy sy ny gardiany ka saky laza zany amin'ny lisa mihitsy koa ny anton'ny atsoko io enagaitsy be izany mahalala betsaka isaika mba zavo tsara hoe hitako mihitsy ny namonony azy namonony an'le gardien tsy hitako fa efa maty ny tonga fa nahoana kosa navela ny olona fotsiny ny akamy izy pahalalo ny resako tazako avy eo amin'ny varavarankely ny adiny ry zalahy dia saika hiditra fa nahita ny nanaovany an'le gardien dia natahotra dia naleoko ny antso polisy niverina niaraka tamin'ny polisy avy eo tsy tratra nahy teo intsony moa le ry inona nefa hoe lafa voatafasaraka tamin'le polisy dia nienjehan'le ry soa ihany fa fetsy dia tsy arany nody dia naka ny ary dia lasa izay ty andalan'izay io zao tena itsika ny tadiavina ry lanto ataovy sereo koa sika izavy io tsika ekipa niaraka nanao opération taloha reny tsika enina ve ohatrany mamaly faty any le bandy dia oaiza zany izany zao dia ty anosy izay zao mbola tsy hita hoe ho aiza midina ty abirako ary nareo nga tsy meona amin'ny lalaina mihitsy any vilany fangah izy aty any izy fanganareo saraka efa ela zao aloha no atao iantso aza ilazako ny zava-misy dia mifanao fotoana nareo ok ary aleo mihitsy aloha atsony ny raha izany ko le ty iny zeny hoe zao andray raha vo hita hoe zany miantso sy mpamafy loha mihitsy aleo asiana mesazy kely aloha salut mba raiso fa resaka miankina manainty allo lalaina lanty any Efa fantatro hoe ahoana sao dia fika te-hiresaka amiko fotsiny izany eno tsara aloha sady mangorona entalainy ry no miresaka amiko fa ho aiza no angoronetana aza mitapitapy efa tonga dia tapahako ty mba eno no miresaka ry lalaina tsy sangisangy izy ty tsy voazao any nahafantatra anao ry lanto fa alio aloha mifanontaniako hoe angoronetana ho aiza hidina ty atsira be le ty sipa be mokontsy aloha tsoko hoe ary dia izy no saika miantso azy alanenina farany ty allo iary allo ndry miantso any lalaina fa tsy mety menao mihitsy anky izy fa nisy inona mihitsy fa ngah tena niady be nareo rehefa meo ntsika tantaraka anareo fa ataovy aloha zay ok ary
alefa sy message amiko fotsiny numéroany. Sûr e, tonga dia alefako izao mihitsika. Raha tsy mpavendrana ko fitapitahanao isaky ny mihetsika eto. Fa indray aloha tsy hiverina antsony na isy faty olona aza. Volana irana sasatra izao ko tadiaviny zarazaraina amin'ny ravivaviko any. Dre, iary ty. Allô? Allô? Lalaina ve io? Ie, lalaina ihany akia. Ela akia izany, ina akia ny vaovao? Eno tsara fa tena zavatra maika be miankina manainy ty a. Finona daholo ary ty fikanareo ty? Fikanay ahoana e? Vao eo koa lantony antso aho dia niteny an'izany. Eno ia aloha. Miaino andria e. Tena resaka sirety iry lalaina fa tsy misy resaka sangisangy eno tsara. Ok aro ah. Tonga dia sady mangoroneta ndry no miresaka. Toy izy ao fifa main libre io dia sady mangorona. Izay akanjo tsy maintsy ilaina sy vola entina mba tsy havesatra e. Eto daholo ny vola fa mety tsy hiverinao tsony ndry. Dia ny basy raha misy. Raha tsy vetivety aloha fa misy mandondony izany. Aza tonga dia voaina sao dia ilay olona izany a. Oloniza koa e. Tsy azoko mihitsy ty resaka reo ty a. Za sy ny ankizy koa neny fanao fotoana zao e. Misy mitady hamono antsika rehetra ne. Ha? Fa ahoana? Zano a? Allô? Allô? Tena mitady isy amaky ny varavarako. Ha? Isambiko ny ao varavarakely aloha a. Angy andry fa tsy mitsitsy andry io a. Tafavoaka ty ivelany aty a. Dia aiza nalehako? Faiza ho aiza no misy andry izao e. Eto Isoraka zao. Eto akaiky ny fiangonana katolika eto. Ay, manarano lalana miala tsy moatra ny hoe akaty Anosy ndry e. Aza miala amin'ny arabe mihitsy a. Fa hiakatra izay mitondra fiara. Ok, angena kia. Sady oatra misy mazakazaka be zany ao aorianako izany. Itsy aloha itsy koa misy bandy mitsorotsoro. Ohatrany hafahafa ny fijeriny. Aleo primiko aloha ty telefôny ty e. Ahoana? Any Isoraka hono izy e. Ianko ilay teo ka. Fa efa nidina izy zany. Ie, fa ohatrany efa misy manaraka hono izy ko. Dia nefa koa ohatrany misy bandy mijorojoro ao alohany. Tairi mafy ry solofo a. Maty any ka halaniny iny a. Ny andro ty efa maizina be. Ty lalany ty koa mandreraka be mandeha aminy a. Ry angamba izy ry solofo a. Aiza? Iny midaikadaika fandeha be iny ko. Iny lava be iny. Eny marina. Ary misy manenjika azy iny a. Tonga dia pohako an'iny. Maiza mandona ara fa sao dia tsika indray maratra mafy eto a. Tsy taitra ianao e. Ngala tanletsa baina. Ao mekaraingana kia. So ihany nareo fa tonga. Aingana. Saika maty ara nisy kely. Fa iza le teo e. Tsy fantatro fa olona efa nijorotsoro teo iny za tamy avy any. Dia tonga dia nisakana ny lalako. Tonga dia nasiko tany amin'ny NDB any dia lasa nandositra. Dia avy eo izy ka tafatsangana tao ihany. Saika tratrany a. Sao dia efa matika aloha tsika ry solofo a. Ao aingana ara fi efa miazakazaka iny le mpamono olona e. Tsy taitra ianao fa zany eto familiny e. Aiza zany e? Iny olona lavabe miazakazaka iny e. Iny manao akanjo lavabe iny ve? Ie. Dia manao satroka? Iny. Graiky be iny raha iady a. Angaha efa niady tam'lahy. Io no namono ny tantely sy ny gardiany. Ay ve? Izy ihany io satria izao mihitsy ny tsanganany sy ny akanjo nanaovany. Tsy nahovoka mihitsy raha tantely teo anatrehan'ilay riko sady nataony jalijaly mihitsy e. Mba tantarao tsara hoe. Dia izay. Tena mahay miady be tokoa ilay olona matoa ela matahotra. Za koa tena niteny anazy an'izany. Ela tsy mba mora mifezaka aman'olona zany mantsy. Ny fandakana ny varavarako tary tena henoko mihitsy hoe tena mafy a. Fa matoa ilay ry tafiditra tao dia ravana ny varavarako. Nefa matevina anie zany. Sady nidy lakile mafy be mihitsy. Inona izany? Ao ambony tafo ao zany a. Ao hoe jereko. Ahoana ry solofo? Tena le riny ao.
Samy makabasitsika sindry dia tifirina. Afiry volio fiara arikany a. Aitra ianao fa ataontsika mifiry io e. Nakaiza Tsy hitako intsony. Nianjery izay e. Kay ve maivana e. Solofa vonjeo Iary! kenda Iorona laina tiro ao amin'ny ao a. Aingana! Za sady mihazo ny volant fa mirindrina tsy andro. Nakaiza? ohatrany tona teo dia tsy hita sady voaka ihany fa tsy haiko nataiza ny vona taiza. saika maty avany Natura Radio. tazako tamin'ny rétroviseur izy nijery tamin'ny tany teo. Ahoana? Iverina any dia vitaina ny aminy sa ahoana? Aleo mandeha ka. Aleo iverenana any dia tonga dia vitaina mihitsy e. Sika ve telo dia izy ray dia oresintsika. Tsy anaiky an'izany kosa Zay aneo a. Ndao indray ary e. Miabasy iray fotsiny ny aty. samy basy ray zaoko. Taiza ho aiza izy nihitanao ny anjera? Tery alolo tery. Ary nga ianao ivoakany. Aleo jereny eny mihitsy e. Andoro lalaina. Mila mailo tsara fotsiny a. Solofa ny verena fa misy fiaran'ny polisy tamin'izany miampindray ny adversaire eto. Hoay le ty andao hiala. Zany e fa niteny. Miampindray ny adversaire le ty e. Nareo ranga tena tsy milay mihitsy eno zao reny pobasy reny dia tamin'ny ry zala. Tsy makaizaka ireo firy izy izany e. Ro fotsiny ireo e. Fa ny azo fiara matanjaka ko. Fa ny atsika ny sofera mahay be asa ahoana kiry séri. Sady elaela koa tsy nisy ohatran'izao e. Sady firy any ampiadana ny fandehana izany azy e. Io fa nihemotra. Tandreny fa mamaly kory zareo Aza taitra nareo fa avilivily koatran'izao ny fiarantsika dia efa faniny ireo e. Faiza aloha izany ny alehantsika ity e. Anobira zany ka. Ay. Ary aleo ary aty ny lalana. Entina aty ireo dia very. Sao dia mba diso lalana ary tindry. Ary makany akadimbahoakako ho any Antsirabe ny antsika e. Kalma fotsiny akindry fa haiko ny ataoko Tena tsy mitsitsy reto. Vongandry. Tena voasoroko. Kay le ty e. Maty Asa sy ho anty akanjo ty aloha e. Ataoko mamay reto androany. Iviliko tampoka eto ty. Iverenako amin'izay iny fa manao marche arrière. Akipiloko ary amin'izay ary Any anaty rano. Milay aky izany séri. Veloma amin'izay. Ary nakaiza le anankiray e. Eny marina. Mila mailo fa tsy tazako hoe nakaiza. ohatrany tazako taoriana tao ihany izy teo. Iny. Andraso anaovako azy. Etiko miodikodina eto amin'ny rond-point eto reto androany. Miondra daholo fa hitifitra ireo izao Iny koa misy ray hafa. Io fa mitifitra e. Veloma amin'izay. Io fa namany ihany no nitifiriny. Taraika eo ireo. Izao ny planina manaraka. Tsy maintsy miova fiarintsika. Raha vao mahita ao alolo ao tsika dia petahana. Fa maninona? Ka efa fantatry ny barazy any alolo any ty fiara ty dia ho raisi-potsiny tsika. Natura Radio. Io misy e. Izao ny atao arosoko any alobe any ty fiara ty. Any aorian'ny tetezana fa nareo makan'io. Any amin'ny andry anareo. Nakaiza ry ary teo? Mandehana amin'ny lamina fotsiny ilahy. Ona ray trano ve nareo amin'izao? Ie. Nampivady mihitsy zay ka. Zany efa niteraka zany nareo. Tsy nentina avy zaza mihitsy zay hatramin'izao. Zany ve? Mampalahelo koa nareo zany. Iary koa ny tena simba lanto mihitsy. Lanto kosa aloha bandy tsy milamina mihitsy e. Tsy azoko mihitsy ny mahatonga anareo mifandrombaka azy. Za mihitsy lesy no adala.
Faly fotsiny anandrobaka ny lanto teny an-tanany ary fa tsy ny saina akory ny fijaliana ny aina ny tao sy ny andry ahy. Fa ahoana mihitsy ny tao e? Afo be ny ainako. Lanto moa iny e. Mifoka, misotro, miloka. Gafy etsy, gafy ero. Tena... Io eny ary. Ary ela be nareo a. Ka sarotra vaina be ilay fiarako. Moa ny antivôlina tsy maintsy ny vonoina. Sady misy polisy nandalo foana. Dia tsy maintsy namitsaka izay. Dia ahoana moa izany ny atao e? Mandeha aloha tsika dia ny an-dalana mahita izy e. Efintsika mandeha alina dia tsy maintsy misy polisy sakana. Izay indrindra ny saika anontaniako. Ny taratasin'ny fiara tsy ananantsika. Andao aloha e, eny an-dalana misaina an'izany rangaha. Ary maninona moa raha miantso an'ny lanto tsika e, dia asainy alainy. Na dia tsy dia tiako loatra aza ilay hevitra hitako ohatran'ny mety ihany a. Mba hampande fero aloha ny ampy koa e. Hainao anao vantala. Atsoa iary e. Tsy efa dizina. Alo? Allo, Aiza nareo zao? mbola vao hivoaka ny Tanjombato izay izao a. Kalety e. Mbola lavitra be kana fa ahoana e? Tena kaiky be ry bahinina. Fa izao aloha e, mba avody kely aloha raha mety e. So dia afaka maka anay aty nareo. Fa ahoana ity a? Aza sangiana letsy fa tsy afaka ve lasa tsy e. Ka zay sy be raha zay feto ambaton'ampy a. Kaizar Grand. Mafy be angany ataky ao. Bery. Ay, komple ny avanko. Mila pozina kely ohatran'ny lahy mihitsy aty a. Polisy ry solofa. Misy barazina polisy ry aloha ry. Lasa aloha tapahako fa misy piraly etsy e. Makasisiny aloha dia vonoiny motera. Ahoana hony e? Misy polisy hony dia nitapahany aloha. Fa ahoana raha mifandehany ihany e? Dia asa ilay izy. Fa izavy izy no any. Izay nga vao nisava ny molony lahy. Za nga mivokatsony e. Toka no misotro. Tsara kosa izany ko. Navelako tany fa saika nanao foana. Radio ty ha? Tantarao dia ambarao. Tsy nisy tsaroko le izy fa ny olona ny tantara. Namonjy balina famadihana tamin'izay. Tamy avany hony aho dia ohatran'ny hoe bandy hoe mamafafy izany. Dia nisy raha mamabe izany no nanatonako. Dia ny sakambiniko sy ny sakoroako teo. Kalety e. Dia ahoana ty? Nitoriko fitiavana hony raha mamane. Dia faly ery koa. Fa ka izy ty tena malaza amin'ny vehivavy mpivoakalo. Vao maika loza. Ka tsy izy indray ve izany ny soavaly an'lahy? Saika izany ny angamba raha tsy le mpanandro no naka teo. Ataovy ihany ity a. Fa hono aly. Raha ny fandinihan'lahy azy. Iza izany le bandy mitady hamono antsika. Dia tsy azoko sary an-tsaina mihitsy anie. Mety avan'ilay olona vonotsika tamin'ireny fotoana ireny ngamba. Fa inona izany ny atahorantsika azy? Izy olona ray sika dimy be izao. Ka raha sy lofo onge ny tena mifezaka aminy. Izy moa tena nahitany nanaovany any tantely. Reny efa nitantaraiko ny lahy reny. Tsy misy olona tsy maty vonoina izany le tia. Efa hain'lahy ihany sy lofo. Le reny tsy mba bandy mora mifezaka aman'olona izany. Aiza. Tsy ady veriserana eo. Atrehany daholo io na matavy na mahi, na lava na fohy. Dia resiny daholo ve? Tsy izany ny tiako tenenina fa hoe tsy mba nandrosotra izany izy ka. Fa raha ndraiky izy mba resy any. Fa matoa izany le ritsy sahany atrika dia tena natahotra. Mila mioana tsara fotsiny izany ko. Ataoko mamay amin'ny antsoko izy fa leo avy eo. Aleo aloha tsoko zareo aiza ho aiza e.
Iny misy fiarana polisy mandalo fa miondray daholo aloha. Mandalo fotsiny ve izany samijanony? Tsy haiko fa mandeha miady anakely izy izany e. Mitsilotsilo aty izany a. Mano ihany aloha ny basy fa tsy hay izay ataony eo a. Rehefa tany fa tonga dia betao e. Andriny avy fa any havanana. Andraso aloha fa ohatran'ny lasa ary izy izany a. Le ty e, tsy isy fikity fa tsy maintsy mitifitra izany ko. Voako ny ray. Voako koa ny ray. Ary tsy maintsy ho avy eto ny atsy amin'ny barazy atsy raha izany a. Aleo avy eo e, vao maika tsara. Raha vao tamy eo tonga dia petahantsika dia sokafantsika amin'ny barazy. Aleo mivoaka aloha e. Akato moramora ny varavarana. Reny tokoa ary ianareo fa tamy. Reny mitsilotsilo reny. Aza makany ry ary a. Aty ambadika aty ihany. Iary! Kay mbola nisy tsy maty. Voy ary. Voale tsy vaniny ty. Kay tsy maty le ray nitifiriko teo. Iary, iza ny vo? Iary a. Iary a. Tenta ny vory lalaina. Trekako. Vonjeo ary lalaina. Iary a. Iary. Ao aloha taritina makaty ambadika aty izy ry solofo a. Haingana ianao fa tsy laozanao mitomany eo e. Ao ary. Iary a. Iary. Tsy izy tsony ty ry solofo a. Andrekakio. Iary a. Iary hoa. Ndao ry solofo a. Ndao aty aloha fa reny le polisy tery amin'ny barazy fa tamy. Telo izany. Aleo avy eo anaovako azy e. Matoko daholo izany androany. Aripako tsy misy tavela. Solofo! Sematra anao. Tena maty ny vahoaka ny polisy tery na. Solofo a! Aza make fa miverena. Tsy fantatra akory hoe tena maty daholo tokoa ve izy teo sa mbola misy velona. Ka tsy misy avelako velona ireo na ndray azy e. Tena romotra mihitsy ty. Solofo! Mbola misy polisy ray koa iny. Aiza? Daholo isan'izay. Solofo! Miverena amin'izay tendao andeha fa misy olona maromaro tamy izany. Tonga dia velomin'ny fiara fa tamy a. Mekaraingana. Way, tena maratra be ela zany. Tena voale polisy ray teo a. Fa voaka aloha le ry a. Elahy koa tonga dia nirifatra anakeny nefa mbola tsy fantatra akory izay hitrangako. Aiza izao maratra amin'lahy? Way, tô raha be fotsiny ny akanjon'ny lahy. Nikipoko. Afa-tsy olana io e. Fa somary fotsiny ny fiara aloha. Ry. Fa manino ry no mijanona. Tsy tany lava ireo vy miranirano be alohantsika ireo e. Aleo aloha alako vetivety. Aingana raha fa zahay hijery ny manodidina e. Kay le ty e. Mavesatra be kay ty. Mila midina avy e. Ary efa moramora eto ty. Kay. Tena mavesatra ty. Kely sisakia. Tena grave ty. Farany sisa. Zay. Ndao amin'izay. Andry e. Tena tsy akijanona mihitsy izany a. Tairo mafy ihany fa izay any dia any e. Raha ihary izao no nitondra an'ity tany tsara izay natao. Hitany tsara mihitsy. Allo? Ie, maheno? Alo? Aiza ho aiza visa zao? Efa ty ambato fotsy letsy e. Fa lozany ely ty e. Vahoana? Maty ny polisy letsy ny vato malala koa. Ahoana? Maty ny zalao ahy ary. Sivity. Ary nareo sy lalaina nanao ana? Io aloha io lalaina e. Allo? Ahoana kiseria? Manao ny rio? Samy naratra daholo izay fa solofo ny tena vo be. Vo eo amin'ny kipony. Kozy ve? Ivaka keo antsika izao fa aza matao ohatra. Tena haingana fa ohatran'ny misy manenjika izay teo a. Efa mandeha maso izay fa nisy barazy fotsiny dia nijanona foana. Zay ary e. Kody fariny telo ny signal. Kody fariny telo? Ok. Le ty e. Fa misy inona? Mitady ho lany lasantsy koa tiako. Sy le ty e. Kay moa ty fiara nangalarina ko.
Lefa somafy be any aloha mandra-pahalaniny e. Le ty vitam-boka koa zany. dia ahoana no atao ry Solofo? Inona hoe ianao no atao eo e? Miandro tsika izao. Efa napoziko ihany hoe izao no tsy maintsy efa ratsika. Sika kosa tena nanao ratsy tamin'ny olona e. Zary lalaina tsy te halala an'izany a. Olo tiako iary, vadiko iny. Rehefa nanao ratsy azy dia halako. Mazava Natura aminao. Radio. Ka ry zareo kosa anie nanao ny asany. Ary ndry izany ange mitady hivadika e. Tsy misy resaka mivadika eo fa tia hanazava aminao fotsiny mba tsy heti-po be ohatran'le teo ianao. Dia izao ny vokany. Okey, zakaiko ny Efa tena betsaka tokoa anie izay aksion nataontsika izay e. Nanafika tany Toliary, tonga tany Anosibe nanafika vazaha, tany Tamatavy nanafika magasin. ho alo reny dia avantiran'ilay daholo e. Ny aly tany Nosibe ny tiako indrindra. Ny andray no tena tsy tiako indrindra ary mbola tsy zakako hatramin'izao. Inona ny tsy nitiavan-driny tamin'ireny? Taoko fiainana n'ilay be ny tany. Eny e, tsara ny toerana, ny plage sy ny sisa. Fa ny nataonareo tamin'ilay olona kosa tsy rariny e. Inona ny rarahiana azy efa zahany e? Mpanao trafika anankizy. Mazany azy e. Tena nanaparanareo filandrasanareo ilay vehivavy amin'io. Ny andray aloha tsisy ny henoko e. Zay vita koa dia vita e. Zany efa izao manomboka manenina. Raha azoko atao manonotra ny ratsy vitako dia ataoko. Izao sika nitombo ihany ny olona maty. Tsy tafajanona amin'ny toerana ray intsony. Adabo ihany ranga zany resaka izany fa izay tafavoahana ato izao no mila ketrihana. Inona moa no azo atao eto fa dia miandro izanyko. Tena grave koa ty le azo. Ndrekako azo ndray Solofo. Aizo basy io. Fositony any velany Solofo. Arahako an'iny e. Avelao izy fa tonga dia vitaiko amin'ity basy ty a. Dre, ary nakaiza izy teo. Matya! Fiza ianao e. Mifona ray tompoko. Mifona. Inona maty fialandro andry le tsy vaniny ty. Io Solofo tena rasy ny Solofo. Solofo, za ty nefa afaka mitsangana. Nakaiza izy teo? Lanto, pera. Tsy hitako fa ohatrany lasany ambany any e. Voako izy teo. Dia ahoana, arahana. Raha ho any mihitsy fa so mbola tsy maty. Ohatra mafy aina be iny bandy iny a. Aleo mandeha aloha fa ho tratra eto ihany ny farany. Tratran'iza koa va zy. Fenao ve mihevitra hoe hijanona amin'izao ny pôlisy? Efa nisy ny andro izay ny olona manodidina an'ilay toerana mifampitifirantsika iny. Aleo miala tokoa raha izany e. Andao ry Solofo fa tsy mety e. Sady lahy mila fitsabony e. Tsy maintsy hanaraka antsika iny raha mbola velona. Endray ariko. Za ve moa afaka ny aninona? Kay, tena me marary zany kiboko zany a. Sao dia sotro kely aloha nareo ha. Misy maina kely koa raha ohatra ka. Taro mihitsy aloha fa tsy zakako mihitsy zany ateserako zany. Tena vitandry zalava eletsy ny vadiko le ty e. Lalaina? Misaotra. Ody fanaitainana ane io e. Aoko izao mihitsy aloha e. Tena leo an'izany rehetra izany a. Fa ahoana ke? Ibebaka izy e. Tsy miresaka amin'ny lanto Na dia nanavitra ndray aza ve? Aza atao an'izany kosa rangafatsy. Mbola tsy azonareo ihany ve ny dikan'izao zava-mitranga izao? Mbola tsy tonga saina ihany ve nareo? Za indray lalaina sy ny sermonina. Tsy maninona mihitsy izay filazany lazy e. So nareo mihevitra fa lasa ny 10 taona dia nivadika ho tsara ny zavatra nataontsika taloha. Ka efa mba niova kosa anesika e. Hoe ohatra ny daly niova fo ve? Zany ve tsy mitovy amin'ny hoe tsindroniko amin'ny antsy lahy dia avy eo amin'ny fona? Anaiky ve lahy? Anaiky an'izany? Raha tsy dia maninona dia manaiky a. Zany aloha dia resaka. Ahoana ianao taloha reny tamintsika mbola nray trano? Ny vonoanao foana.
Nasiako indray mandeha tamin'ny boiron ianao, nanaovanao kakay ahy mihitsy. Nefa ianao ary izany no tena tisy voalohany. Ahoana izany Ralanto a? Afanareo mitsamoma zany tena tsy miaraka tsony mihitsy. Tsy mpivady tsony tokoa ve? Natura Radio. Izy ny ala vazaha mbola ty azoko. Zany no mijaly. Ay, ahoana koa za mikapoka aloha tampoko zany ry lalaina. Kapokapoko olo tiana ka namarary azy ifinary le ty e. Nanahoana ela zay ry solofa? Efa milamindamina ka. Mbola marary fa efa afaka miady e. Sady tsika mila miomana fa efa ho avy zao le bandiny a. Tokony narahana tamin'iny ihany le riko. Mbola faibola be izy tamin'iny. Ny Elisa ny hevitry lalaina no henona. Ka marina kosa angeny azy e. Raha miampindray ny adversera ty vao maika aloza. Zao izy mba makaty alavitra tanàna ka tsisy polisy anakorotana. Ary nakaizy lalaina teo. Matory eo. Alo izy akainao fa reraka ka. Andeha hijeriny any ivelany any aloha fa tsy hay mihitsy hitranga eto. Misy basy afangahany amin'ny lahany. Veritary amin'le sakoroka be tariny a. Misy raha eo. Andraso aloha falaka. Ty. Averilany ary rehefa vita ny eto a. Salery. Henonareo ve zany? Enonay ka. Zay le rehefa tamy. Vonona ve? Aleo avy eo atrehany e. Za leo ary ambadika fa Elisany eto aloha. Za tsy amin'ny ilany atsy. Oke. Elazany tena mafy. Oaity e. Lany balasado amin'ny basiko. Miafena Elisa lahy. Ary nakaiza le ry teo? Solofo io arina lahy io. Oay ety e. Ny afo natao ambadika to le ry. Solofony ray ny vo. Ay. Tena mipidika amin'ny basiko. Ela zany no tena mafy be ha. Tsy fantatra aloha hoe izy ela fa ataoko mahalala zany raha lanto zany landro any. Lato ataovy mihitsy le aty tonga te votao fa aza tsitsina. Sady maratra izy zany. Tena lava be kely iry zany e. Soa ihany aloha fa nisy antsy aty an-Damasiko ty e. Rehefa tsy resiko tanapolo ty de fitaiko ao amin'io. Iny ary tena tsy voako mihitsy izy zany. Tsy makazaranga zany a. Ay, marary tongotry sy ny tanako miaro tena. Ay, maty atsiboko. Fanina. Io kosa voan'ny lalaina. Aza tsitsina mihitsy ny lalaina. Ay, lohako. Oay, voany any lalaina marina. Tena safotra mihitsy. Ay, tena. Oka fa resy ahy e. Ay, fa isany efa ianao e. Fa nanao inona anao zay? Lanto Solofo maty any atsy mifona ramosea. Oke. Ay, ny tanako. Aza tapahana ny tanako e. Ay, tapaka ny tanako. Za maka ty e. Mifona rangaha. Ohatriny tadiavinao rangaha fa omenay a. Solofo tandremo fa makabasy izy. Oka rangaha. Oke. Fona maresinao za e. Naza tifirina oka mariny e.
io le tiribera tonga de fotao mihitsy kay tsy tafatsangana ntsony tonga de vinofa tsy mahafaty azy ny vodibasy iny bera fataon'lahy iny ny sonofo okarabainina fa marary fataritiny lahy atao inona le ty izy eo elisan'ny fanakaiky tsara fa finy dia atao laribera aza manao sangratsy lesy ary aleo aloha afatotra tsara ty bandy tsy afaka makaiza ntsony io fa hoana lesy ribera fa ino ty ataony lahy ty sao dia mba tsaboina le tsy aloha ty ratrako ty fa tena mijaly miandry aloha elahy maty ongely ty io mbola fiko an'izany oka letsy ribera tratrako ihany lisan'ny farany fa naninona lany efa zay tena naninona ka ampinamantsika ka zay mihitsy mahagagako nefa tsy zany mihitsy ny everany lisany diso kosa lesy zany eno tsara fa za tapahany lafony efa zany any anene izy ka ety ataoko aninona rehefa tsy hainao ela de fitaiko oka fa tsy anapaka ntsony ahy eritreretiny lisany tsara fa niezaka mihitsy mba hitovy amin'ny lisany mba asiany lisany vidiny nykotrana ny sotrotoka ny fokany lisany namono olona teo masony lisany fa tsy ny hoe berakely ihany letsa amin'ny berakely tena azafady lesy tsy tao an-tsaina mihitsy zany fa zany mbola maivany izy roa vavindray efa mba saika hiaraka izay sy hiary nefa dia nalainy larilanto nalainy lahy dia nampijaliany lahy dia nariny lahy ohatra oka lesy zay mifona lesy ribera dia avy eo zay saika hifamerina dia nalainy le tia indray mba nylazako an'izany lary solofo tsy nylazako letsy Natura Radio fa olomba tsaboya fa reraka dia ohatran'izany koa lalaina tsy vita ny nangalary ny lahy fa nampijaliany lahy koa za kosa tsy nahalala hoe miaraka nareo lesy ribera fa zany tsy nanome alalana lany bazy mihitsy ka dia lahy zany nanakaraman'io bandy io bandy tsy fantatry io nakely azy fa azoko antoka aloha fa mahaly fatany tena tondrihan'le ry efa ela ny nitady hevitra ampionana antsika rehetra dia tonga ihany izy zao fa zarako aza nisy an'ity bandy ity hiary sy lalaina efa maty iny dia elisany amin'izay zao lalaina so ihany fa teondry fonjeo akia fonjeo fa ho faty eto ihany amin'ny farany fonjena ve lalaina mandehana mijery zavatra anaovana pansement fa azy ilozanao mianana fotsiny ao dia mbola tsy niova ihany ianao mbola mitrerona ihany so adinonao ary fa za zao ny tompony fahefana eto fonjeo ary lalaina fanina ento any amin'ny hopitaly afa marary dia avy eo sitrana dia anao ny asa ratsy fanaonao indray ka tsy hanao tsony vo tsy manam-bola dia lasa foana ny fanafihana tsy hanao tsony aho tsy hanao tsony tena tsy hanao tsony enao ihany no niteny hoe tsy misy anenenako tsy mendrika ny velona tsontsika be loatra izay maty ny finoantsika izay efa midelirangeo ry lalainy mifona aminao ahy lalainy tsy hanao tsony amariny ka invatao le ty maty lalaina tena maty oka mariny fa izany efa ianao saryn'izy reto tena fianakavianao zany reto mifony tongotra okaraka fa mijaly
Tsy anao tsony tsy anao tsony. Tiako ary tatazo ry lerie. Lanto lanto matoko lesy leria. Matoko lerio mila makany amin'ny hôpitaly tsy anao tsony reraka tsy ankijano. Tantara nosoratany Rado Luc Pasco, totosainy tsiky fiononana. Sofaniry, ponina, nofy, faly ary Christophe Rabearmanana no anome aina ny tantara. Mandray feo sy mandrindra ara teknika, mamiasina.